Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa mahakasika ny fanaraha-maso ny fitombon'ny zaza manokana dia misy ny fanovana ny marify efatra ao anatin'izay fanaraha-maso izay napetraky ny OMS. Ankoatran'izay moa dia misy ihany koa ny tatitra ny ao anatin'ireo fepetra mba hitombony ny zaza araky ny tokony ho izy. Ny zaza latsaky ny 5 taona moa no voafaritra eto dia ny fepetra rehetra amin'ny lafiny ara-tsakafo izany, amin'ny lafiny fiarovana ara-pahasalamana ihany koa ary amin'ny sehitry ny fitsaboana. Arahantsika ny andinindininy izay. Raha toka manaraka amin'ny fepetra rehetra amin'ny sakafo, ny fiarovana amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny zaza latsaky ny 5 taona ara-dalàna ny ray aman-dreny rehetra dia hita taratra tao anatin'ny fanadihadiana notanterahan'ny OMS fa tokony hitovy avokoa ny fitombon'ny zaza rehetra. Raha toka zaza latsaky ny 5 taona tamin'ny firenena iray ihany nanaovana ny fanadihadiana teo aloha noho ny fangatahana nataon'ny firenena samihafa iasan'ny OMS dia nitarina tamin'ny firenena enina izany fanaraha-maso izany. Taorian'izay ny nanaovana izany fanamariana izany ary tsy hanavana na firenena mandroso izany na firenena andalam-pandrosoana. Nisy kosa nefa ny fepetra takiana amin'ny fisian'izany fitomboana tsara eo amin'ny zaza izany. Fenitra vaovao amin'ny fitombon'ny zaza ara-dalàna raha araky ny OMS. Ny tiako tsipihana fotsiny dia izay mahavaovao azy satria raha talohantsika niainga tamina échantillon mialatsiny amin'ilay teny teknika. Karazana firenena anankiray ihany nangalana nanaovan'ny fanaraha-maso ny fitombon'ny zaza dia tsy nisy fijerevana hoe zaza tokony ahoana no ampidirina ao anatin'ilay fanaraha-maso, tsy nisy fidirana resaka ara-pitsaboana ary niainga tamin'ny firenena anankiray. Mba ahafahana manara-maso tsara fitombon'ny zaza rehetra dia marify efatra no nisy fiovana raha araka ny fenitra napetraky ny OMS: fijerena lanja oharina amin'ny taona, ny halavana oharina amin'ny taona, lanja oharina amin'ny halavana ary ny IMC na ny indice de masse corporelle. Ho antsika eto Madagasikara dia efa mikarakara ny fampijirana ireo maridrefy misy fiovan'ireo Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ary hatreto aloha dia lanja oharina amin'ny taona sy lanja oharina amin'ny halavana mbola atao ankoatra ny fametarana manodidina ny sandrin'ny zaza izay efa mahazatra.